alahady voalohany amin'ny volana jona, alahady ihany koa farany mialohan'ny atreantsika ny pentekosta izay ahatsiarovana ny milatsara ny fanahy masina tamin'ireo kristiana voalohany. Ho an'izay rehetra malalan'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Dia faly miarabantsika rehetra amin'izao alahady mialohan'ny pentekosta izao, izay alahady ihany koa hibanjinantsika ny loha hevitra hoe fiangonana piray amin'ny fomban'Andriamanitra mba hinono izao tontolo izao nalaina ao amin'ny perikopantsika androany ny filazantsara araka ny Jaona 7:220. Ka atombotsika ary ny fotoana amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Zao dia rahantsika mamaky ny Salamo 170 araka izay hitantsika eo amin'ny fafana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah ny mpanjaka, aoka ho faly ny tany, aoka ho ravoravo ny nosy maro, raona sy espito ny manodidina azy, fahamarinana sy fitsarana ny fanorenany seza fiandrianana. Misy afo mialo azy ka manevina ny fahavaliny manodidina. Mahazava izao tontolo izao ny elany, mahita izany ny tany ka miorooro. Ny tendrombohitra milempo tahaka ny savoka eo anatrehan'i Jehovah, dia eo anatrehan'ny tompon'ny tany rehetra. Ny lanitra maneho ny fahamarinany ary ny firenena rehetra mahita ny voninahiny. Amen. Amen. Zany hira izany tokoa ry Tompo Andriamanitray no entinay mideranao. Lay Tompo ny Tompo, lay mpanjaka ny mpanjaka, lay tena tianay
misaotra midera mankalaza manome voninahitra anao izahay. Misaotra fa ianao tokoa no mbola mahatoy izao anay, ary misaotra no amin'ny Jesosy zanakao nomenao anay mba ho avitra hisolofonanay, nandresy ny fahafatesana mba hahatonga anay koa mpandresy. Misaotra fa mampafantatra ny tenanao aminay ianao mba hahatonga anay hahafantatra anao ka hanaraka anao satria zanakao izay ary tena tianao. Dia apetraka feno am-pelatananao izao fotoana izao izay rehetra ataonay eto, raisy mba ho anitra kasitrahana fanatom-pofona atolotra ianao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, Tomponay sy mpamonjy anay no fanazavavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Afaka mipetraka. Ry havana malala, ilay Andriamanitra raintsika izay tena tiantsika, dia tsy mba manafina amintsika ny sitrapony ka ianoy amin'ny fanajana ary ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika. Hoy ny Tompo, didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny fitiavako anareo mba hifankatiavanareo kosa. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Koa raha izany ary ny sitrak'Andriamanitra tia mitanterahantsika, dia hita fa samy tsy nahatanteraka an'izany isika tsirairay avy. Koa aoka isika hanatona ny Tompo hiaiky ny vahotantsika eo anatrehany. Hivavaka isika. Tompo, ianao tokoa no mandidy anay, tsy fiangaviana fa tena didy ny mba hifankatiavanay. Satria ianao tia anay ianao ary ianao dia fitiavana, ka raha manana anao izahay dia tokony hanana fitiavana. Nefa Tompo, tsy mahay mitia izahay, tsy hainay ny mitia ny namanay, tsy hainay ny mitia ny havanay. Fitiavan-tena no manjaka ao am-ponay, mamondrafo aminay, mamelany elokay. Tsy mahay koa izahay mitia anao Andriamanitra, ka izany ho talaonay aminao ankehitriny. Ianao mihitsy no hanome anay fo vaovao mba hahatonga anay hanana fo feno fitiavana. Ianao no toetra ty anatinay tsiray avy Tompo, izany no angatahanay mba hahaizanay mitia ny hafa tahaka ny tiavanao anay. Dia mino sy matoky izahay fa hamaly ny vavaka ianao. Ry Tompo Andriamanitra mpamaly vavako, miaino anay. Amen. Oh
Riavana, isika izay mibebaka marina tokoa. Mitsangana ary dia noka raiso ny teny famelan-keloka atolotry ny tompo atsika. Iza no hiampangalo ny voafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny, sady nitsangana amin'ny tany maty koa ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Koa amin'izany, satria efa namarinina tamin'ny finoana isika, dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Voavela ny elokareo noho ny anarany masina miderany tompo, ka ho marika ny fifaliantsika amin'ny maha olona voavela elokantsika, dia aoka isika hifandray tanana eo amin'ny mpanatanterahana ny hira izay efa voalaza voninahitra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Dia ny olona izay nandray famelan-keloka dia manana fiadanana ao am-pony ary afaka mizara izany fiadanana izany amin'ny namany. Kaoka isika hizara fiadanana amin'ny eo ankavia sy eo ankavanantsika. Afaka mipetraka isika. Izao isika dia tonga eo amin'ny fotoanan'ny soratra masina. Ataontsika mialohan'izany eo am-piomanan'ireo izay tompona anjara amin'izany ny hira efa voalahatra. Prions. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes. Merci de nous avoir ramenés ici dans ta maison aujourd'hui. Et si nous allons
lire et écouter ta parole, Seigneur. Dispose nos cœurs, ouvre nos cœurs pour que nous puissions recevoir ta parole, que nous puissions garder, Seigneur, cette parole de vie que tu nous donnes. Pour tes serviteurs qui vont lire ta parole, Seigneur, aide-les à lire correctement, qu'ils font cette lecture, Seigneur, cette lecture dans un seul et unique but qui est de proclamer ta parole. Et fais taire, Seigneur, toute voix qui ne vienne pas de toi. Et c'est dans le saint nom de Jésus-Christ que nous faisons cette prière. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Nous commençons la lecture dans Actes, chapitre 7, du verset 55 à 60. Actes, chapitre 7, du verset 55 à 60. Au nom de Jésus. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, regarde vers le ciel, il voit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors, ceux qui ont entendu ces paroles poussent de grands cris et se bouchent les oreilles. Ils se précipitent tous ensemble sur Étienne. Ils le font sortir de la ville et se mettent à lui jeter des pierres. Ils ont laissé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Pendant qu'on lui jette des pierres, Étienne prie en disant, « Seigneur Jésus, reçois ma vie. » Ensuite, il tombe à genoux et il crie de toutes ses forces, « Seigneur, pardonne-leur ce péché. » Après qu'il a dit cela, il meurt. Nous continuons la lecture dans Apocalypse chapitre 22 du verset 12 à 20. Apocalypse chapitre 22 du verset 12 à 20. Au nom de Jésus. Et Jésus dit, « Écoute, je viens bientôt, j'apporte avec moi ma récompense. Je vais la donner à chacun selon ce qu'il fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ils sont heureux, ceux qui lavent leurs vêtements. Ainsi, ils auront le droit de manger le fruit de l'arbre qui donne la vie. Ils auront le droit d'entrer dans la ville par les portes. Mais qu'ils restent dehors, ceux qui vivent n'importe comment. Qu'ils restent dehors, les sorciers, les gens immoraux. Qu'ils restent dehors, les assassins, ceux qui adorent les faux dieux, ceux qui aiment le mensonge et qui mentent. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour affirmer aux églises, tout cela est vrai. Je suis né dans la famille du roi David, je suis l'étoile brillante du matin. L'Esprit de Dieu et la jeune mariée disent, viens, celui qui entend doit dire, viens, celui qui a soif doit venir, celui qui le veut recevra gratuitement l'eau qui donne la vie. À tous ceux qui entendent les paroles de Dieu écrites dans ce livre, voici ce que moi, Jean, j'affirme. Si quelqu'un ajoute quelque chose à tout cela, Dieu lui ajoutera les grands malheurs décrits dans ce livre. Si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui enlèvera sa part des promesses de ce livre. Il ne pourra pas manger les fruits de l'arbre qui donne la vie, ni entrer dans la ville sainte. Jésus affirme que tout cela est vrai, et il dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Nous terminons la lecture dans Jean chapitre 17, versets 20 à 26. Jean chapitre 17, versets 20 à 26. Au nom de Jésus. Je ne prie pas seulement pour mes disciples, je prie aussi pour ceux qui croiront en moi à cause de leurs paroles. Que tout soit un. Père, tu vis en moi et je vis en toi. De la même façon, que tous soient un en nous. Ainsi le monde croira que tu m'as envoyé. Et moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Alors ils seront un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, ainsi ils seront parfaitement un. Alors le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, tu me les as donnés. Je veux qu'ils soient eux aussi avec moi, là où je vais. De cette façon, ils verront ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. En effet, tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et mes disciples ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je vais encore te faire connaître à eux,
Ainsi, l'amour que tu as pour moi sera en eux, et moi aussi, je serai en eux. Amen. Mialohan'ny andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra dia ho mpitsanganana anaovantsika ny hira efa voalanitra. Ivavaka isika tompoko. Misaotranao izahay ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina ao izay nanangona anay amin'izao fitoerana masina izao mba hidera sy hanome voninahitra anao, handre ny teninao, hivavaka aminao ary handray hery vaovao avy aminao. Misaotranao izahay Tompo fa fitiavanao anay izany. Efa navelanao ny elokay ary ankehitriny dia hiteny aminay ianao. Mitenena Tompo, sokafo ny fonay fanahy masina mba handray ny teninao, teny fiainana ho anay izany. Amin'ny anaranao Jesosy tianay nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Petraka isika Tompoko. Mbola ampitomboana amintsika mandrakarivana ry havana ny fiadanana fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika androany andraisantsika fampaherezana dia araka izay voasoratra ao amin'ny filazantsarany Jaona toko 7:10. Jaona toko 7:10 ka ny andininy 20 hatramin'ny andininy 9:20 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa tsy ho an'ny reto ihany no angatahako, fa ho an'izay mino ahy koa noho ny teniny, mba ho iray ihany izy rehetra, tahaka anao ray ato amiko ary izaho koa ao aminao, mba ho ao amintsika koa izy, mba hinono izao tontolo izao fa ianao no naniraka ahy. Ary nomeko azy ny voninahitra izay nomenao ahy, mba ho iray izy, tahaka ny maha-iray antsika.
izaho ao aminy ary ianao ato amiko mba ho tanteraka ho iray izy. Mba ho fantatra izao tontolo izao fa ianao efa nanirakay sady efa tia azy tahaka ny nitiavanao ahy. Ray eo, tiako mba ho any amiko amin'izay hitoerako ireo izay nomenao ahy, mba hahita ny voninahitro nomenao ahy izy. Fa efa tia ahy ianao fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao. Ray marina tsy nahalalanao izao tontolo izao, fa izaho nahalalanao, ary reto efa mahalala fa ianao no nanirakay. Ary efa nampahafantariko azy ny anaranao, ary mbola hampahafantariko ihany mba ho ao aminy ny fitiavana izay nitiavanao ahy, ary izaho koa ao aminy. Amen. Ny foto-kevitra izay anorenantsika ny fampizarana androany dia manao hoe fiangonana mpiray amin'ny fomba an'Andriamanitra mba hinoany izao tontolo izao. Ato amin'ny toko 240 izay mialohany izao vavaka izao dia mbola mafisiny Jesosy ihany fa handeha izy. Ary hitantsika izany any amin'ny Jaona 9, any amin'ny Jaona 14. Eto mbola averiny Jesosy ary amafisiny. Fa tsy maintsy mandeha izy, fa raha tsy mandeha izy dia tsy ho tonga ny mpananatra. Tsy nafenin Jesosy ny mpianatra kory havana, fa ny mpianatra dia handalo fanenjehana, handalo fahoriana, handalo fandroana amin'ny sinagoga ary indrindra fanaovana koa ny tranomaizina. Izany tsy nafenin Jesosy fa nambarany mazava tamin'ireto mpianatra reto. Fa hitantsika any amin'ny toko 240 any andininy 730 farany nampaherezany Jesosy kosa ny mpianatra. Nampaherezany. Ary izao ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy. Izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matokia izaho efa naharesy izao tontolo izao. Izay no voambara eo amin'ny toko 240. Ny toko 720 dia lazaina vavaka. Hitantsika vavaka lava reny hatrany 920 andininy dia ny vavaka Jesosy. Mizara 3 izao vavaka nataon'i Jesosy izao. Rehefa mamakytsika dia mahita hoe amin'ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 5 dia ny vavaka Jesosy ho an'ny ministerany, ny asa-pamonjena na ny raha ny ray azy tetỳ an-tany, ny vavaka ho amin'izany izy. Eo amin'ny andininy 9 hatramin'ny andininy 7:10 dia ny vavaka ho an'ny mpianatra Jesosy. Ireto mpianatra izay manaraka azy reto, ireto mpianatra izay nolazainy fa andalo fahoriana, andalo fanenjehana, ny vavaka Jesosy ho azy ireo. Ary ny anjarantsika androany ny andininy 20 hatramin'ny 420 dia ny vavaka ho an'ny mino rehetra Jesosy, ka ny mino izay mandray an Jesosy noho ny tenin'ny mpianatra, ny vavaka ho azy ireny Jesosy. Androany zany tsika afaka miteny ianao androany ny vavaka ho azy Jesosy tamin'izy tetỳ an-tany. Izay ny vavaka ho azy ianao Jesosy, isika le mino noho ny tenin'ny apôstôly, noho ny filazantsara tonga aty amintsika, noho ny asany reny mpitory filazantsara reny apôstôly reny, ny vavaka ho antsika Jesosy. Ary mivavaka ho an'ny taranaka rehetra mifandimby mba raha-poveriny any amin'ny raha lanitra
mivavaka ho an'ireny jesosy, nivavaka ho an'ireny jesosy. Ery lehibe ho antsika izany ry havana, ery lehibe ho antsika izany. Efa nivavaka ho antsika jesosy tamin'izy tetỳ ambonin'ny tany. Ahoana ary ozy jesosy hoe nefa tsy ho any reto ihany no angatahako, fa ho any izay mino ahy koa, noho ny teniny. 20. Izany hoe ny apôstôly izay nianatra tamin'i Jesosy nandritra ny 3 taona mahery dia nirahiny mba hampianatra. Tsy izay mivoalaza mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, fa misy fetra ihany ny asan'ny apôstôly, satria rehefa tonga ny fotoana dia tsy eo intsony izy. Kanefa ny taranaka mifandimby dia mila vavolombelona, ary izany ny antony izao vavaka ataon'i Jesosy izao, mba tsy ho tapitra, tsy hifarana ny fitoriana ny filazantsara, fa hisy hatrany ombeny taranaka handray ny relève ka hijoro vavolombelona, hanambara, hitory ny fomba n'Andriamanitra mba hahatonga n'izao tontolo izao hino sy handray ny filazantsara. Tsy ho an'ny rehetra ihany ozy Jesosy, fa ho any izay rehetra mino. Dia hitantsika izany rehefa mitoy ny 1:20 dia izao: mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko, ary izaho koa ao aminao, mba ho ao amintsika koa izy, mba hinono izao tontolo izao fa ianao no naniraka. Misy fepetra angamba izany takin'reto manodidina atonga azy ino sy anaiky an' Jesosy fa tena nirahin'Andriamanitra, tena izy ilay Mesia andrasana izay nirahin'Andriamanitra. Izay mantsy izao ny resaka eto fa tiana ho hitan'izao tontolo izao mihitsy fa tena Andriamanitra naniraka an' Jesosy. Ahoana ny fomba hitan'izao tontolo izao an'izay? Dia satria ny mpianatra manana n'ilay atao hoe unité dans la communion. Misy firaisana ao amin'ny fiombonana. Izy mpianatra dia manana firaisana, unité. Ampianarina antsika foana izany mba ho iray ihany sika ao amin'ny tompo, na maro azy tsika, vatana iray ihany tsika, iray no loha de Kristy. Ka izany dia mila izay le firaisan'ny mpianatra izay, dia mila koa manana fiombonana amin'ilay mpaniraka Kristy, Andriamanitra, izay maniraka ho azy eto amin'izao tontolo izao. Ary ny fahitana izao tontolo izao an'izay no hitondra azy amin'ny fanekena ny Kristy ho Mesia, ho nirahin'Andriamanitra, ilay voaositra. Dia ozy izy Jesosy hoe tsy ho an'ny reto ihany, tsy ho an'ny reto ihany, fa ho any izay rehetra mino ahy, mino an'i Jesosy noho ny teniny. Tanareo Paoly rehefa miteny hoe lozako raha tsy mitory ny filazantsara aho. Satria nahoana? Satria ny fanambaranao izay nantsony, ny fanambaran'ny mpianatra izay nianatra teo amin'i Jesosy no asaina mandeha eo amin'izao tontolo izao, hanambara n'Andriamanitra, dia mba hino izy ireo. Izany koa ange nataon'ny Tompo amintsika ry havana. Sao dia mieritreritra ianao hoe ho an'ny mpianatra 12 izany na ny 70 ihany? Tsia, ho ahy sy ho anao izany, ho ahy sy ho anao izany. Matoa sika tonga eto dia misy finoana tiatsika ho velomin'ny tenin'Andriamanitra ao, ho velomin'ny firaisamбавaka ao, ho firaisana amin'ny finoana, amin'ny fiombonana. Misy finoana ao, ary izany manosika antsika eto.
izay ny tohin'ilay vavaka nataon'i Jesosy. Ny vavaka ho antsika Jesosy mba handray izany finoana anana izany finoana izany tsika. Dia ozy izy eo amin'ny 2:20 hoe ary nomeko azy ny voninahitra izay nomenao ahy mba ho iray izy tahaka ny maha iray antsika. Inona ary ilay voninahitra izay nomeny Jesosy antsika? Jesosy tao amin'ny lapan'Andriamanitra, tao amin'ny voninahiny izay niraisany tamin'Andriamanitra no nidina tetỳ an-tany ny rain'Andriamanitra anatanteraka ny asa-pamonjena ho an'izao tontolo izao. Famonjena omena ny olona tsy ankanavaka izany. Dia hoy Jesosy hoe efa nomeko azy ny voninahitra izay nomenao ahy. Ilay voninahitra dia izao hoe Jesosy Kristy miantso hoe Aba raiko, ray, Andriamanitra ray. Izay ilay Andriamanitra ivavahantsika, Andriamanitra telo izay iray, Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka, Andriamanitra fanahy masina. Ary Jesosy ilay miantso hoe Andriamanitra ray io dia rehefa isika izao isika izao, reo rehetrarehetra ireo mpianatra ireo rehefa natao batisa dia izao nandray ny fanahy masina dia ny fanahy ny zanaka natsangana, ny fanahy ny fananganana anaka. Avakeo any amin'ny Galatiana 4:4-5 dia izao izay ilay voninahitra omeny Tompo antsika, afaka miantso tsika noho ny fanahin'Andriamanitra ao anatintsika ndraisika Andriamanitra Aba raitsika. Izay ilay voninahitra ngeza be ny mahazanak'Andriamanitra antsika ry havana. Ary amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no ivelomantsika sy iainantsika izany voninahitra izany. Zanak'Andriamanitra ianao, afaka miantso ianao hoe ray eo. Tahaka an'i Jesosy. Mpiray lova amin'i Jesosy tsika. Izay ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Mpiray lova. Ray. Ary rehefa afaka miantso an'Andriamanitra hoe ray ianao, dia moramora kokoa aminao ny miteny amin'ny mpiray finoana aminao hoe ry rahalahy, ry rahavavy, ry anadà. Fa rehefa tsy nanaiky ianao hoe Andriamanitra ny rainao, tsy nandray ny fananganana anaka ianao, tsy ho vitanao anie izany. Tsy ho vitanao izany. Raha mbola ny natiranao no mavesatra ao, tsy vitanao izany. Fa mila manaiky ianao, fa raisinao io voninahitra omeny Jesosy ianao io. Efa nomeko izany hoe efa atsika anie ilay voninahitra. Zanak'Andriamanitra anie tsika. Natsangan'Andriamanitra tao amin'ny Kristy anie tsika. Izany ake ny anton'izao vavaka izao re olona, mba hiainantsika n'izany, hivelomantsika amin'izany. Voninahitra iraisantsika amin'ny Jesosy izany. Fa izay ny maha-iray antsika. Dia eo tany am-piandohany tsika rehefa nitenena hoe mba ho iray ihany tsika, misy unité dans la communion. Fa eto indray tsika dia izao unité dans la gloire, satria io gloire izay nomeny Jesosy io atsika io, atsika koa io. Samy manana an'io tsika, ny firaisantsika no hivelomantsika n'izay voninahitra izay. Dia mampahery antsika ny tenin'Andriamanitra ry havana. Fa raha fa tsy nanaiky ianao fa Andriamanitra ny rainao, sarotra be ny teny hoe oralahy. Sarotra be ny amela heloka ny zatra nataon'olona anao, navesatra aminao. Tsy vitako mihitsy ny amela heloka anao. Fa rehefa hoy izany hoe zanaky dada koa io ko, izahay iray tapo ihany io. Maivana izany, maivana. No ny herin'ny fanahy masina, tsy ny herintsika akory, tsy ny herintsika, fa ny herin'ny fanahy masina izay miasa ao anatintsika. Ilay fanahy nananganan'Andriamanitra antsika. Izany no miasa.
ahoana ho jesosy eo amin'ny andininy fa 4 ray eo tiako mba ho any amiko amin'izay hitoerako ireo izay nomenao ahy mba hahita ny voninahitry nomenao ahy izy fa efa ti ahy ianao fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao. Taiza ary jesosy raha mbola tsy tonga ny fanorenana izao tontolo izao? Tao amin'Andriamanitra izy. Raha tsy izy tsy nisy ary izao rehetra izao izy Jaona 1. Fa ahoana ny ilazany Jesosy hoe mba tiako ho any amiko ireo izay nomenao ahy. Nahita tsara Stefanina tena nahita ny voninahitr'Andriamanitra. Nahita an Jesosy teo ankavanany iray. So dia verinareo fa angano na rirarira. Stefanina dia diakona izay voafidy rehefa nitendry Petera hoe mila mifidy fa momba ny administration ny voafidy tamin'izany Stefanina. Olona tahaka antsika izao Stefanina. Fa noho ny fanenjehana izay efa nambarany Jesosy izany dia izao notorahany Jiosy vato izy satria izy miteny hitako Jesosy. Noroitiny ny olona izy dia notorahany vato. Nahita io ilay voninahitra tenenin Jesosy mba tiako ho any amiko ahita ny voninahitra hafa ny voninahitra nomeny Jesosy atsika tamintsika zanak'Andriamanitra miantso hoe raintsika Andriamanitra. Fa hoy Jesosy hoe tiako ho any amiko ireo ahita ny voninahitra. Lay voninahitry ny zanaka mpamonjy sy mpanavitra, lay zanaka nahavita ny asa mpamonjena nitsangana tamin'ny maty ary niakatra ho any an-danitra eo ankavanany iray. Io lay voninahitra. Efa asy anao io voninahitra io. Efa asy anao io. Rehefa miteny ny apôstôly Paoly hoe izao sao dia izany eritreretinareo fa velona fa tsy za tsony velona fa Kristy ny velatanazy vao omby niaraka tamin'ny Kristy aho. Efa ao ilay voninahitra fa ny ahitantsika azy dia izao rehefa mody anytsika. Any ny fonenantsika any ny hirantsika. Any ny fonenantsika. Rehefa mody tsika izay vao hitantsika ilay voninahitra grandiose tena. Dia ny ozy izy ny mpandinika hoe fa ohatrany hoe ilay vavaka nataon'i Jesosy ve izany rehefa maty ve izany ny olona dia ohatrany hoe tanteraka ilay vavaka nataon'i Jesosy mba tiako ho any amiko. Dia tokony hampaherin'ny mpino izany rehefa misy ny fahoriana. Raha izay ny angle hijerena azy dia mety koa izay. Fa ny zavatra hampaherezana antsika dia izao. Tsy tantara na angano Stefanina nahita ny voninahitr'Andriamanitra ary io no tiany Jesosy tenenina hoe tiako ho any amiko ireo izay nomenao ahy mba hahita ny voninahitra nomenao ahy izy. Ilay voninahitra ny zanaka natsangana. Ilay voninahitra navita ny famonjena izao tontolo izao. Nitsangana tamin'ny maty, niakatra ho any an-danitra eo ankavanany iray. Ry havana. Tsy mampatahotra rehefa miteny Jesosy hoe ho avy indray aho. Satria nahoana? Rehefa ho avy ane Jesosy izay ihany lalana ahitantsika ny voninahitra io Efa ampianarina antsika foana impiry isan'andro. Ny fiavian'i Jesosy dia misy endrika roa. Na izy tonga amin'ny fotoana tahaka ny Stefanina zao rehefa nitoraham-bato izy dia maty. Alohany ahitiny maty, alohany hafatesana izy dia nahita an Jesosy. Izay mitsena azy. Nahita ny voninahitra izy. Ray, fisehoana faharoa hoe fiavian'i Jesosy dia amin'ny andro izay iverenany amboninahitra. Tahaka ny lazan'ny anjely any amin'ny asan'ny apôstôly 1. Iny izy niakatra iny. Mbola iveriny izy. Ary ahita azy na dia izay nanombo azy teo amin'ny hazo fijaliana azy. Izay ny fiverenany faharoa. Dia ray amin'izay zany, amin'izay ny lalana ahitantsika hoe tena hitantsika hoe tena io ilay voninahitra ngeza be izay nananan'i Jesosy ary iombona antsika aminy izany. Iombona antsika aminy izany. Izany anie ny ampaherezana antsika ry havana. So dia hoy izy anao dia tena tsy ny andro fotsiny, ny andro sasany izao ary manao an'izao, n'izao ary izao. Maty antoka.
maty antoka efa nitafiany jesosy voninahitra anao amin'ny mazanaka andriamanitra anao amin'ny Kristy. Ny voninahitra izay miandry anao concrètement ao amin'ny tranony iray io. Izao ny zavatra tsara ho fantatra. Ny asa-pamonjena, ny famonjena efa vita, efa nomena mahimaimpona ho an'ny olona rehetra tsy ankanavaka veriko, ho an'ny olona rehetra tsy ankanavaka. Dia efa vita ny famonjena ary ny varavaran'ny tanàna fiainana mandrakizay dia mivoha midanadana mandrakizay, mivoha. Fa zao iza ny miditra ao? Dia mazava ny tenin'ny Apokalipsy. Ilay namorona izao tontolo izao, ilay fiandohan'ny tantarany izao tontolo izao no amarana ny tantara fa izay manasa ny akanjony amin'ny rany zanak'ondry no miditra ao amin'ny tanàna mandrakizay. Dia misy fepetra ilay fiainana mandrakizay. Inona ilay fiainana mandrakizay? Isika izay efa nomeny Jesosy voninahitra, isika izay efa zanak'Andriamanitra, inona ny fiainana mandrakizay amintsika? Dia vakio ny Jaona 7:7 ny mahafantatra an'Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahiny. Iza ny ampahafantatra? Ahatonga ny olona hiditra ao amin'ilay tanàna mandrakizay, ahatonga ny olona hiditra ao amin'ny fiainana mandrakizay. Izaho sy ianao no andrasana amin'izany, izaho sy ianao no niranao amin'izany. Ozy Jesosy hoe mangataka ny tsy hampialanao azy amin'izao tontolo izao, fa ny arovanao azy amin'izao tontolo izao. Ka eto amin'izao tontolo izao no anirahana antsika. Eto amin'izao tontolo izao isika no asaina manambara an'Andriamanitra, mampahafantatra n'izao tontolo izao an'Andriamanitra, mba hahatonga n'izao tontolo izao handray ny lalana miditra ao amin'ilay tanàna mandrakizay. Ilay varavarana mivoha midanadana ho an'izao tontolo izao, ho an'ny olona rehetra tsy ankanavaka, fa saingy misy ny miditra, misy ny tsy miditra. Adidiko, adidinao ny mampahafantatra an'Andriamanitra. Tsy voatery hitoriteny ao amin'ny pilipitra foana akory, tsy voatery hivory ato foana akory, fa amin'ny fombanao. Satria Jesosy ange tsy foana hoe dia tao amin'ny sinagoga foana izy, amin'ny fiainany manontolo izy dia zao mandeha eny amoron-dranomasina, mampianatra, miresaka eny amin'ny ohatrany hoe misy aviavy dia miresaka mandeha. Hitanareo amin'ny fiainana andavanandro. Fa inona ny hitan'ny mpianatra? Hitan'ny mpianatra ary naresy lahatra azy ireo, nahatonga azy ireo nino? Ny fiainan'i Jesosy. Ny fiainan'i Jesosy, ny fampianarany, ny resaka ataony, ny dinidinika ataony, ny asa ataony, hita tao amin'izany ny mahavavy olombelon'ny fitiavan'Andriamanitra azy. Dia mivavaka Jesosy ho an'ny mpianatra mba izany koa ny fiainan'ny mpianatra. Mivavaka izy. Dia mivavaka koa izy ho an'ny mino rehetra. Ho ahy sy anao izany. Ary dia mampahery antsika izao tenin'Andriamanitra izao ry havana. Fa mila antsika izao tontolo izao. Mila antsika izao tontolo izao. Miraparapa ny amin'ny fahaverezana izao tontolo izao. Miandry ahy sy anao. Aza mieritreritra hoe sarotra be angely miteny aty, ele mitory aty. Na tsy teny ary ianao, fa ny fombanao, ny toetranao, ny fiainanao. Vavolombelona, ny filazantsara, vavolombelona, ny fitiavan'Andriamanitra. Izao koa ny tsarovy. Ary ambaran'i Jesosy ato ane izany. Le fitiavana izay nitiavan'Andriamanitra ray an Jesosy Kristy,
io le hitiavana itsika koa io nge le ambarany any amin'ny Jeremia fitiavana mandrakizay no hitiavako anao fitiavana zany fitiavana tsy manam-paharoa zany e aitsika foana amin'ny teny zany hoe agape mora tenenina fa tena ahoana raisitsika ve tena hivelomatsika ve mora tenenina ane zany e fa ahoana ny fiainatsika n'izany ahoana ny fahitana izao tontolo izao antsika tena mahita n'izany agape zany ve izy amin'ny fiainatsika na isika samysika miresaka azy mba hita mihitsy ve ao aminao lay fitiavan'Andriamanitra aloha tsy ndrina mazava lay fitiavan'Andriamanitra no ny herin'ny fanahy masina miasa ao anatintsika hita amin'ny fiainatsika ve zany zany ange le hijoroana vavolombelona mbola mafisin Jesosy any amin'ny apokalipsy farany amararantsika azy ho avy aho ary rehefa ho avy Jesosy dia zao eny an-tanany famaliana tsika zao tahaka an'le misy parabola ato le hoe nandeha le tompotrano dia nameny talenta ny inona ny mpanompiny dia lasa izy dia rehefa tonga izy dia hoe navoaka nano ampamoaka hoe aiza daholo ny talenta ny anankiray na fenina na sitrika fa matahotra aho izy ianao koa mila voatsiary sao dia sanatria zany ny ataontsika fa raha navelan'Andriamanitra tsika irahany eto amin'izao tontolo izao misy zavatra ampanaoviny atsika ane satria Andriamanitra tian'izao tontolo izao tia ny hovonjena izao tontolo izao tia ny hiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra izao tontolo izao fa mila asy anao izy miseho mitoetra an'Andriamanitra mampiseho ny toetra an'Andriamanitra izao lay Andriamanitra raitsika izao lay Andriamanitra tia atsika avako mampahery anao ny tenin'Andriamanitra tsy mbola tara aza mieritreritra mbola tsy tara raha maheno izao tenin'Andriamanitra izao ianao aza manamafy ny fonao fa ekeo rainao Andriamanitra rainao amin'i Jesosy Kristy Andriamanitra tsy ianao intsony no velona fa Kristy no velonao anatinao ary ilay fanahy zay nananganan'Andriamanitra atsika ho zanany dia zao zay no manosika atsika zay no hery manosika atsika ahatonga atsika hanambara ampianatra hizara zany fitiavan'Andriamanitra zany mba handova ny fanjakan'ny lanitra izao tontolo izao mampalahelo ny ry havana tena mampalahelo ary mahaory mihitsy ny mahita olona amin'izao fotoana ianantsika izao miraparapa tsy mahita izay alety tsy manana orangotina tena mahaory rehefa miteny nefany ianao dia ohatrany hoe raha ohatra za zao gazy dia ohatrany hoe miteny sinoa miresaka aminy satria tsy misy zavatra fantany zany tsy misy dia mila mampahafantatra mba handray ilay fiainana handray ilay fiadanana izao tontolo izao mbola tsy tara raiso ny fiadanana omeny Jesosy mba hiasa ao am-ponao aoka hiasa ny fanahy ome toerana ny fanahy masina hiasa ao anatinao ry havana hitondra anao eo amin'izao tontolo izao hanambara ny toetra an'Andriamanitra hanambara ny fomba an'Andriamanitra fa na dia olona iray aza manaiky dia ho faly ny lanitra jereo nisantsika ato amin'ity fiangonana ity jereo nisantsika mahereza ry havana mbola fotoana izao hiverenantsika hiainantsika zany toetra an'Andriamanitra zany hanambaratsika zany fomba an'Andriamanitra zany mba hino izao tontolo izao ka tsy ho adinina amintsika izany raha tonga Jesosy tondra ny fahamaliana dia zao mba hiteny amintsika izy midira amin'ny fifalian'ny tomponao fa natoky tamin'ny kely ianao dia ho tenyreko mpanapaka ny be ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amen vavaka isika saotranao izay ry Jesosy tompo ianao ilay teny tonga nofoka nonina taminay
mitoera sy manam-paha Jesosy ao am-ponay. Oka ianao no velona ato anatinay. Oka ny fanahinao masina hanosika anay amin'ny asa ampanaovinao anay, amin'ny iraka izay aniranao anay. Mangataka anao izahay, mba hanana taovy manana ny toetranao izahay, ataovy manana ny fombanao izahay Tompo, mba tsy hamita tena, fa mba ho zanako tokoa mankatoanao, manao ny anjara fanompoana izay napetraka ao aminay. Amin'ny anaranao Jesosy tianay nanaovanay izany vavaka izany. Amen.
aoka isika hiara-itsangana hanao ny fanekempinoana izay resantsika amin'ny fiangonana mandirana izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra iray tsy toa mpanao alanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika izay nitolotoloana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virgile, nijara napaka Pontius Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, midina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka ho an'Andriamanitra iray tsy toa, avy any ny tsara vela sy ny maty, mino fanahy masina, fiangonana masina manerana izao izao, fiangonana olona masina, ny famelan-keloka, fitsangana tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Amen. Afaka mipetraka isika. Izao isika dia tonga eo amin'ny fotoana ilazana ny raharahan'ny fiangonana dia mangataka ny tompona andraikitra hanatanteraka izany. Ampifaliana ry ava-malala amin'ny tompo no miarabany ty fitandremana ex Marseille antsika rehetra amin'izao alahady voalohan'ny volana Jona izao. Miarahaba ihany koa ireo izay manaraka ny fampimpivavahana amin'ny alalan'ny tambazotra Zoom sy YouTube, ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy. Misaotra ny Ramatoa Landra Kotinanahary nitarika antsika tamin'ny fotoam-pivavahana ary Ramatoa Olga Ramiadanarso mitondra ny hafatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Misaotra koa ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fanatotosana izao fotoana izao, toy ny zava-maneno, ny groupe de louange, ny projection ary ny stream. Ny mpitandrina Jeannot Randrianandrasana dia congé amin'izao fotoana izao. Ny sekoly alahady sy ny sampana sekoly alahady sy ny sampana zava-maneno kosa dia manatrika ny RNSZM SA any Saint-Tulle nanomboka tamin'ny lakamisy 7 ny volana Mai ka hatramin'ny anio. Mivavaka ho azy ireo isika. Fiara mangataka ireo olona izay anio vao tonga eto amin'ny tafo ex Marseille mba marabainy ny fiangonana tompo. Mangataka izy ireo hitsangana. Dia faly miarahaba anao tompoko ny fiangonana eto ex Marseille ary manotra ny firarantsoa anao dia tanteraka tokoa ny izay rehetra kasainao eto amin'ny vohitra Marseille ary ny fiangonana dia misokatra ho anao raha misy ny zavatra izay kasainao sy irinao. Misaotra indrindra tompo. Toy izao indray ary ny fandaharam-potoanantsika amin'ny fotoana manaraka. Ny fiangonana dia manomboka amin'ny 10 sasany isaky ny alahady, misy hatrany ny fampitana fampimpivavahana amin'ny alalan'ny Zoom sy YouTube ary misy koa ny traduction simultanée koa manentina ny francophone zany ametraka ny écouteur amin'izany traduction izany. Fanadiovana ny fiangonana amin'ny fitojoana dia ny sampana zava-maneno, ny liturgie amin'ny valojona kosa dia ny komity. Ny diakona tompon'anjara amin'ity volana Jona ity dia ny groupe B sy D. Ny fianaran-kira resaky ny alahady maraina dia amin'ny 10 ora. Ireo programa mandritry ny herinandro mahazatra antsika. Dia hitantsika eo amin'ny fafana. Toy izao kosa ary ny daty tsara ho mariantsika amin'ity volana Jona ity. Anio
dia misy ny asa sy fampaherezana ao aoriana izao fanompoam-pivavahana izao, ka izay afaka mijanona ka izay tsy afaka mijanona dia hivoaka moramora ampanginana. Tsy misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo anio zany fa atao amin'ny herin'ny androany, zany hoe amin'ny valojona izay andron'ny Pentecoste. Ny fiangonana zany amin'ny valojona Pentecoste io dia misy fandraisana ny fanasan'ny tompo ary miditra amin'ny folo ora, ka amin'ny fotoana io ihany koa no andraisana ny andrinjaka andriatsiferana sandratra evangelus ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Ny 9 jona dia latsinain'ny Pentecoste zany dia natokantsika fitandremana ex-Marseille hanaovana ny fiarahana manadio sy mandamina ary manatsara ny fiangonana sy ny manodidina ho fanomanana ny fanokanana manomboka amin'ny folo sasany. Samy mitondra sakafo hifampizarana ary koa ny fitaovam-pihinanana mba tsy ho lany fotoana isika amin'ny fanadiovana sy fanasana ny lovia sy ny sotro. Ny 12 jona dia taom-pamarana ny sekoly alahady. Ny 12 jona dia culte œcuménique. Fanokanana ny fiangonana amin'ny 12 jona. Isika zany zao dia jour J-27, efa akaiky tokoa. Ny andin-tsoratra masina novidina tamin'izany dia ao amin'ny tantara faharoa toko fahafito andininy fa 4. Fa efa novidiko sy nohamasino ity trano ity mba hitoerany anarako mandrakizay ary ny masoko sy ny foko ho ao mandrakarivo. Ny fianarana ny hira faneva dia isaky ny alahady maraina amin'ny 10 nanomboka tamin'ny lahady heriny zany ary iraina isaka lahady mba ho masaka sy hay ary miredina tsara. Ny vavaka ataontsika prière familiale izay efa fataontsika foana isambolana io dia ataontsika amin'ny lakamisy 7 ny volana Jona. Izay zany ny cellule de prière familiale manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 10 alina. Asaina manokana ary raisina tanandroa izay mbola afaka manatevin-darana ireo commission samihafa ao amin'izany fanokanana ny fiangonana izany. Ny programme ny journée 26 ni 28 juin, accueil 9h, 10h, tsy misy ny réservation de place. Culte 11h, cocktail déjeunatoire 13h15, 16h30 à 18h30, temps libre et préparation pour la soirée spectacle. 19h, soirée spectacle. Offrande de reconnaissance no atolotritsika amin'izany fotoana izany. Misy fandraisana anjara-pitenenana aoriana izao filazan-draharaha izao. Toy izao kosa ny vaovao momba ny travaux ny azontsika tsidihana ireo asa vita, manentana koa ny fanometanana amin'ireo asa mbola miandry. Momba ny stationnementsika eto amin'ny fiangonana. Raha hitantsika dia misy pancarte maromaro mipetaka eny amin'ny hazo sy ny karazany eny ho fanamarihana ny toerana ahafahantsika mipetraka eto rehefa alahady sy ny sabotsy. Ka arak'izany dia
tsy azontsika atao ny mametraka fiara dia azontsika atao azavatompoko ny mametraka fiara any amin'ny boulevard de Luvonne, boulevard Romain Roland, parking public non payant, entanina isika mba hanaja ny filaminana napetraka mba ho fanajantsika ny fiarahamonina eto amin'ny quartier. Zany hoe ny tena plasitsika zany dia manodidina ny fiangonana, fa raha tsy sendra tsisy tsony manodidina ny fiangonana dia afaka mipetraka amin'ireo toerana voalaza teo isika. Toy izao ny fandaharana ny pôle médico-social, consultation médicale sy assistance sociale dia ny sabotsy fahadimy ny volana Jolay. Inscription auprès de l'équipe médicale na ny bureau. Toy izao ny rakitra voaraintsika tamin'ny 20 ny volana Mai izay eo amin'ny fafana. Ny rakitra dia 537,70, ny ezakatrano 451,40, voaloham-bokatra 380 ary ny rakitra batisa 85 €. Fanamariana afaka mampiasa ny virement bancaire raha isika raha mila riba dia afaka mangataka amin'ny équipe finance, ny chèque na espèce toy ny mazatra ary ny carte bancaire dia tsy aoriana ihany koa amin'ny terminal bancaire eo amin'ny équipe finance. Manareo izay ao amin'ny manaraka ny fotoana amin'ny tambajotra dia misy ny QR code PayPal azonareo ampiasaina amin'izany. Ny banque alimentaire dia misokatra hatrany ho antsika izay mila fanampiana izay hitantsika ao amin'ny salle Carmel na salle Caté. Ary manentana ihany koa ho an'ireo izay terem-panahy hanampy izany banque alimentaire izany. Dia izay indray atoko ny vaovaontsika anio dia ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Araka ny voalaza teo tompo dia misy ny fandraisam-pitenenana androany anio momba ny dédicace na ny fanokanantsika ny fiangonana amin'ny 20 ny volana Jona. Koa dia mijoro eto ny tenako misy olo-tena ny équipe finance amin'izany fanokanana izany. Araka ny voalaza tany aloha dia isy ny fotoana iarantsika mifaly amin'izany fotoana izany aorianan'ny fampivavahana anasana vahiny maromaro ary isika izay nisoratra anarana ho amin'izany ihany koa. Araka ny vinavina dia isy ny fandaniana tsy maintsy atao izay mitentina 10 000 €. Fa kosa maimaimpona ny zavatra rehetra arosontsika ho an'izany fa tsy misy takaliny. Ho fisaorana an'Andriamanitra no nazahoantsika ity trano fiangonana ity no anaovantsika izany. Koa manentana antsika tompo, tsika mpianakavy ny finoana, hanolotra izay sitraky ny fotsika ho fanatanterana izany fanadimpisaorana ho an'Andriamanitra izany. Hoy ny tenin'ny tompo izay nampanoratiny any Paoly ao amin'ny Korinthiana 2:5 ary ny 9:9-7. Fa izao milazaiko, izay mamafy kely dia kely no jinjany, fa izay mamafy be dia be kosa no jinjany. Aoka ny olona rehetra samy anao araka izay ininy ny fony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneritereny fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Ny fanahy masina anie no hibitsika amintsika tsirairay avy ahafahantsika manolotra amin'ny mpitiavana. Dia ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany misaotra tokoa. Trano
Prions. Merci Seigneur de nous avoir donné cette Église. Apprends-nous à en prendre soin pour que nous te rendons gloire. Merci pour la protection que tu nous offres, pour les travaux qui ont été réalisés et je te remets ce qui est à venir. Donne-nous l'esprit d'équipe et donne-nous la sagesse de recevoir le message, la parole que tu veux nous faire passer. Seigneur, tu es un Dieu bienveillant qui prend soin de nous. Je prie pour que tout se passe sans problème et le reste des charges à payer et rembourser le préalable. Tu sais ce qui est bon pour nous. Je prie pour qu'on pense et on agisse en tant qu'Église éco-responsable, que ta volonté soit faite. C'est en ton Saint-Nom que je fais cette prière. Amen. Zao sika dia tonga eo fotoana ny fanatom-pisaorana ka ny rehefa voalahatra no ataontsika mandritra ny anatanterahana izany. Thank you.
afaka mipetraka isika. Izao isika dia tonga eo fotoanany vavaka fisaorana sy fangatahana. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta grâce que tu nous accordes chaque jour. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore aujourd'hui pour être dans ta maison et pour nous rapprocher de toi. Nous te remercions Seigneur pour le message d'aujourd'hui, que cette graine puisse germer en nous et qu'il puisse apporter du fruit. Nous voulons Seigneur te remettre entre tes mains, chacun de nous, paroissiens et responsables, afin que l'on puisse être des témoins de toi. Seigneur, nous voulons te confier notre Église et ses projets, notamment l'inauguration du 28 juin de ce bâtiment que tu nous as donné et que nous voulons pleinement te dédier. Bénis aussi chaque section de l'Église et plus généralement les différentes organisations chrétiennes comme la Fédération protestante de France qui œuvre pour toi. Nous voulons également te confier les personnes dans le besoin, malmenés, malades ou endeuillés, que tu puisses leur apporter aide et réconfort. Nous voulons prier pour la France, ce pays qui nous accueille, où l'on vit. Accorde aux dirigeants ta sagesse pour qu'ils puissent gouverner selon ta droiture. Nous voulons aussi te remettre entre tes mains, Seigneur, Madagascar, la terre de nos ancêtres. Tu connais le contexte d'instabilité et de souffrance pour le peuple. Permets à ceux qui ont le pouvoir d'ouvrir leur cœur à toi pour qu'ils puissent suivre le plan que tu as établi pour mener Madagascar vers le haut. Enfin, Seigneur, nous voulons te remettre ce monde entre tes mains. Les tensions, les conflits, les guerres, les cataclysmes s'intensifient de jour en jour. Permets à chaque homme de voir ta face et de se rapprocher de toi en ces jours malheureux. À toi, Seigneur, qu'appartient le monde et tout ce qu'il contient. Apprends-nous à nous offrir à toi. Donne-nous un cœur confiant en ton accompagnement pour pouvoir donner du temps, de l'argent, de l'énergie au service de ton évangile. Tu nous as révélé que la moisson est grande, mais peu d'ouvriers pour la rassembler et qu'il faut prier le Père pour qu'il envoie des serviteurs au chantier. Seigneur, envoie-nous des pasteurs selon ton Église. Soutiens les efforts de chaque assemblée en attendant ton retour glorieux. Et nous voulons terminer cette prière par la prière que tu nous as apprise. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Au siècle des siècles. Amen. Izao isika dia tonga amin'ny fotoana amaranana sahady izao fanompoam-pivavahana izao. Misaotra ny tompo isika afaka nantanteraka izany. Ampatsiahivina zany fa amin'ny heriny anio izay aladin'ny Pentecoste dia amin'ny folorany fiangonana no miditra ary rehefa aorian'izao fanompoam-pivavahana izao kosa dia misy ny asa sy fampahirezana izay anasana antsika rehetra tsy hakanavaka. Fa misy kosa nefa ny tsy afaka manatrika izay no miantony maro samihafa dia afaka mivoaka amin'ny mpilaminana isika. Ho famaranana ny fotoana ary ataontsika mialoha ny andraisantsika miafatra sy ny tsodrano ny hira efa voalahatra ary aorian'izay kosa dia ny hira faneva ho an'ny fanokanana no tanterahantsika. Mitsangana isika. It's
mifankatia isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana ary izay rehetra tiany nateraka Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. Izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra fa Andriamanitra dia fitiavana. Raisoarin'ny tsodrano izay tonoana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra an'i Jesosy Tompontsika mpiandro-ondry lehibe hiala amin'ny maty, nitondra ny rano fenekena mandrakizay. Izy anie hahatanteraka nareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana eo imasony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy anie ny voninahitra mandrakizay. Amen. Before
aharantsika ny fanokanana izy ohatran'izao dia aravaotritsika ny fotoana amerenantsika izay hira izay ny ao amin'ny mpampianatra hira angamba no hitarika antsika ho amin'izany. Iavana malala tena misaotra ny fanamasintsika androany satria ny tena antsika androany dia ny hoe mpiara-pomba amin'Andriamanitra isika. Mampatsaka kely ny hira faneva izay noraintsika teo ny atao hoe tenin'Andriamanitra noresahana noraisintsika amin'ny finoana ho amin'izany fankalazana zany dia averina foana fa efa nofidiky sy noamasiniko ity trano ity mba hitoerany anarako mandrakizay ary